Ny teny commune Ambohimangankely dia teny fisaorana be dia be satria izay tsy manosy voatanana izay olona manam-pela iny ary ny zavatra nentinareo moa dia mifanohitrodritra amin'ny tariketa commune eto Ambohimangankely izay nentinety eto amin'ny commune ny ovaintsika ny tanàna mba ho tanàna madio sy ho mendrika ny commune Ambohimangankely dia makasitraka mankatelina anareo dia araky ny teninareo teo moa zany dia mino izay fa vao manomboka ihany zao satatra Bavarano fa hiparitaka ao anatin'ny fokontany 2020 eto amin'ny commune Ambohimangankely ty zavatra ataontsika ity. Afatra kely fotsiny ho an'ny mponina eto amin'ny commune Ambohimangankely dia izao hoe ninona ezaka atao amin'ny commune, ninona ezaka ataon'ny olona izay vonona any anampy commune dia miankina amintsika daholo ihany ny zavatra rehetra satria raha miezaka ny olona anampy antsika, miezaka ny commune mba hamety lalana dia izay ilay hoe ovaintsika ny tanàna ny toe-tsaina mihitsy ny mila ovana ka andao tsika hiara-entana hanadio an'ity tanàna Ambohimangankely, commune Ambohimangankely iray manontolo ity alao mifampipita ny hevitra izay maheno an'izao rehetra resaka izao dia ampitapitao amin'ny namana tapaka sy namana rehetrarehetra hoe tantotsika dia tanàna madio, tanàna milamina ny commune Ambohimangankely.